najanoko tany à Madagasikara ny zanako vao 2 taona noho ny fitiavako azy. Bonjour jodasyrova arak'ilay publication nataonareo ao dia mba te hitantara ny fiainam-pitiavako aminareo aho ary mba mila torohevitra fa indraindray ilay izy tena tsy zakako. Vehivavy aho manambady ara-dalàna, gasy ny vadiko, izao koa gasy mazava ho azy. Fa izahay aty ivelany no mipetraka. Teto amin'ny Facebook no nifankahalalana mivady nifampiresaka teto nandritra ny 2 taona mahery dia tapa-kevitra avy eo hoe andao hivady. Tonga teto Madaha izy dia natao ny rarahanay. Nisy olana nefa satria tsisy nankasitraka ny fanambadianay ny fianakaviany. Zay ilay izy. Zaho hoe fanananjanaka ilay vadiko koa. Zany hoe zareo zany efa samy nisy zaza tamina précédent mariage na fiarana. Fa tanteraka ihany ny fanambadiany zareo. Quoi qu'il en soit zany. Dia vita le mariage dia tafapetraka tany ivelany zareo zany fa ny zanany vao 2 taona najanony tamin'ny mamany. Ny zanaky ny vadiko koa moa vavy matoa efa 5 taona tamin'izay. Zany hoe efa tantara efa taloha ihany zany io tantaran'io. Miara mipetraka amin'ny reniny any Madagasikara. Nandeha ny volana sy ny taona dia nahazo zaza izahay mivady. Zareo efa tany andafy. Zareo efa tany andafy zany. Zany hoe efa tantara tany aloha zany io tantarain'io satria passé daholo ilay izy. Dia nanomboka teo ny olana. Tsara ho fantatra aloha fa io zanaky ny vadiko io dia tsy misy izay tsy azony avy aminay isam-bolana tsy tapaka izy andefasana 1 million d'ariary raha kely indrindra. Voly zany Be zany Rehefa nisy zaza ikambanana nefa izahay dia milady amiko foana ilay zaza. Ilay zanaka mivadiny zany io. Manao publication eto amin'ny Facebook matetika miantsiady ohatra hoe intérêt no nanambadiako ny dadany niteraka aho mba anilian'ny dadany azy. Tena statut visé mihitsy zany. Tena tonga mihitsy zany dia teneny mihitsy ny hoe fandradraiky koa ilay reny ao ambadika ny tena dia misy fotoana azy izy tena mahasa mamoaka ny sariko mihitsy. Tsy statut visé akory zany fa tena hoe mamoaka sary mihitsy zany. Dia tsy zakako ilay izy ka nanapa-kevitra aho ny resaka n'ilay izy amin'ny vadiko. Mariako fa ny vadiko tsy dia mpanaraka izay miseho eto amin'ny Facebook loatra ka tsy mahita republication ataony. Indrisy anefa fa tsy nahazo rariny aho fa ny viony tsy mikitra ny rery. Ny korotana ny tokantranonay nanomboka teo ka hatramin'izao. Niditra tsehatra daholo ny fianakaviany izay efa nankahala hatramin'izay manao publication mandrabiraby. Na mamanay any Madagasikara raha mifanena amin'ny zareo dia tondrony molotra sy akorainy hoe iny ilay mpivarojanaka mba hivelomana. Raha ny olona tsy manatsiny kosa tsy tokony ampidirina amin'ilay izy. Tsy haiko loha izay problème fa bon. Nizakaiko daholo ireo fa ny tena tsy zakako dia ilay vadiko niova. Tsy toy ny taloha intsony lasa accro eto amin'ny FB izy. Facebook moa zany ary mikomanty izay publication ataon'ireo havany sy ny zanany aza izany hoe lasa fahavalo kokoa izy. Fahavalo mihitsy. Lasa tsy niaraka taminy zany fa niova hevitra koa ve? Fa zareo nefa mbola miray trano. Dia eto amin'izay miteny izy hoe miasa aho ary mahavelo tena tsara. Hiala lasa manamarina ny tsao ataon'ireo fianakaviam-badiko hoe intérêt teo any andafy fotsiny nanambadiako anazy ary rehefa tonga aty aho dia hisarahako izy. Tsy hiala mangidy ny iainako. Na ny fitantanam-bola ato an-trano efa samy manana ny azy. Ilay 1 million d'ariary falefa amin'ny zanany lasa mihoatra lavitra amin'izao. Tsy mianatra, tsy miasa ilay zaza. Efa 30 taona izy izao. Ilay zanaka mivady zany. Zaza. 5 ans. Tsika zany zao mety zaza. Dia tsy mianatra, tsy miasa ilay zaza efa 30 taona izy izao. Ohatrany efa tsy zaza miteny mihitsy zaza. Izaho anefa tsy mba mpandefa vola isam-bolana amin'ny zanako satria miasa ary manana ny ampiny reniko. Indraindray ihany aho no mba manome rehefa anniversaire na fetiny. Zany hoe lasa
lasa tsy adidinao tsony zany le zanakao fa lasa nijanona tanteraka any amin'ny reninao ve? Zay zany le izy azafady fa somary lavalava raha nareo ny teo amin'ny toerako hiala sa hiafy, misaotra naharitra namaky, misaotra mialokoa amin'ny torohevitra raha misy. PS mba atao anonyme azafady. Tantarantsika rehetra moa zany anonyme daholo ho an'izay efa nandefa dia efa ao daholo izy efa milahatra ao fa efa manao an'le izy zay. Arak'izao ataontsika zao. Tsy haiko fa ohatrany rehefa avy namaky an'le izy dia ohatrany misy remonté. Ohatrany lasa matafanganoano mihitsy eritreritran'le izy. Hoe zazakely 2 ans dia nilozana dia avy eo nefa mizaka an'izany mangidy rehetrarehetra izany any ivelany any. Le izy koa moa fandehanana ivelany zany ho anahy moa zany za moa zany mbola tsy tany fa ny hitako hoe ny fandehanana ivelany zany ho an'ny malagasy misy sacrifice kely foana. Misy sacrifice dia iny zany anisan'ny hoe sacrifice tsy maintsy natao angambany mba hoe apety an'le fitiavana koa moa zany. Zay fijeriko azy dia zay fa ny fijeriko azy nefa ohatrany tokony hoe mba nisy vision ihany zany tao raha ho anahy manokana hoe tokony nisy vision ihany tao hoe ho alaina le zaza na ohatr'izany. Ary satria rehefa manambady olona niteraka koa moa dia efa safidinao daholo zany na le olona na le zanany. Zay mihitsy ny tiako tenenina hoe amiko zany rehefa hoe tianao hoe ny olona iny nanaiky hanambady anazy ianao tokony indry nametraka ihany hoe raha hoe tena tia andry le olona le ramose dia niresahana hoe voarotaona le zaza dia mba hoentiko miaraka amiko koa fa mety fijeriko azy mety le taratasiny somary sarotsarotra kely satria tsy zanaka tamin'le rangahy le zaza azonao misy ohatr'izay manko izy io rehefa makany ivelany raha fahazahoako azy fa nefa raha ohatra hoe rehefa miasa sy manana contrat tsara angambany any ivelany dia mety azo alaina ihany raha fijeriko azy fa tsy haiko na marina zany mety diso zany fa mety hoe zay nanisan'ny antony tsy napety an'le izy. Dia raha za zao aloha no anontaniana dia satria zany ianao efa mahatsapa hoe lasa fahavalo le vady, tsy haiko aloha le tena le circonstance iainana amin'izao zany hoe inona hoe tena lasa manome tsiny koa ve izy sur Facebook manome rary ny fianakaviana sy ohatr'izany dia raha za manokana aloha dia miala tsy maninona zay vavany de toute façon le fianakaviana efa tsy tianao foana hatramin'ny voalohany fa ianao efa miasa tsara mahavelo tena dia alève le zaza dia mamerina fiainana vaovao indray miaraka amin'le zazakely vaovao. Sa iny koa no tena sarotra rehefa misy zazikambanana koa dia sarotra koa miala rehefa misy zazikambanana. Sarotsaratra le izy zany fa ohatrany hoe mety ohatr'izay moa zany rehefa hoe ohatr'izay ahoana moa zany fiteniko an'izany hoe rehefa eo amin'le tsy eo amin'le toeran'le olona tsika zany dia mieritreritra foana hoe mialana ohatr'izany fa ny fijeriko azy koa hoe matoy izy mbola tsy miala dia mbola tsy tena mipoaka tsara. Fa izy anie zao hita hoe tiany le olona tena tiany le vadiny tena hita mihitsy amin'le firesany ato. Mbola tsy miala zany dia mbola misy fanantenana zany hoe ohatran'izao fa io zany rehefa tena fijeriko azy rehefa tena hoe tena efa tsy zaka intsony io dia tena rava ho azy. Fa rehefa matoa zany le olona mbola tsy miala dia mbola ao zany le fitiavany fa aminahy aloha raha za miconseiller dia aleo hoe tena hoe miresaka tsara amin'le rangahy mihitsy hoe ahoana marina izy ity inona ny tena tanjonao inona ny tena tianao atao inona ny tianao provena ny olona manko rehefa mpivady ny olona ka tsy mifanara-tsaina dia lasa ohatrany hoe hitanao ohatrany hoe samy te hanana raison zay moa le sarotra be amin'ny mampivady io manko rehefa mpivady dia tsisy an'izany samy manana ny toetrany iza marina dia iza ny diso fa zay tsisy hoe iza marina iza ny diso fa misy fotoana ianao na marina ary dia mila manaiky diso na misy fotoana ianao na diso dia mila manaiky marina ohatra zany fieritrretako an'le izy fa le zazakely foana moa zany zao ny hitako hoe mampalahelo le zazakely avy aty amin'ny ramatoa
ohatrany hoe tokony mba nisy vision kely any zany ho anazy hoe ahoana ny tena ho avenirany ho anazy zay ny tena hitako hoe miapaka be amin'ity tantara ity aminako tena nitsaika nampalatsaka an-dranomasika izy teo efa nangana fa raha hoe rehefa tena miresaka zany io zany rehefa miresaka dia hita foana hoe ahoana ny intention an'le olona zay tonga dia hitanao hoe efa tsy lamina tsony tena hoe mbola lamina io na zay ny tiako tenenina hoe donne-toi une chance hoe tena miresaka tsara aminazy manaova carte sur table dia ahitanao hoe atraiza le tena teneny mihitsy ny arany hoe efa manana intention any hanafatra an'le zanako mba hisiany filaminana kokoa na ny sainao arany malahelo amin'izany zavatra rehetrarehetra iainanao zany sur fa ton bébé te manque fa efa tsy bébé efa 5 ans ara zany ve le zazaka ara zao safiry 25 ans izy nanambady an'le bandy dia 33 ans zao le zanako le ana efa 12 zany safiry 2 plus 5 25 2 plus 8 efa 10 ans le zaza dia ohatrany hoe na koa moa saika teneniko teo ny zavatra saika ho lazaiko fa adiniko le izy le hoe le zanaka le rangahy ny tena tsapako zany izy ity moa zany zay mela mahatsiambaratelo an'le izy mahatsiambaratelo an'le podcast atsika ny tena tsapako zany rehefa mbola tsy miteraka ny olona ray dia mahay mihitsy hoe ohatra zany hoe raha ohatra zany olona tsy niteraka zany miconseiller zany amin'izay fotoana izay dia ohatrany hoe mahay mihitsy hoe misarahana hoe ohatra zao nefa le izy rehefa niteraka ianao dia tena mahatsapa hoe tena lasa ohatrany hoe point faible anao zany le zaza ohatr'izay na le hoe le zaza ny arahany zareo zao na le rangahy amin'le zanany na le ramatoa amin'le zanany ohatr'izay zany zao anisan'ny conflit d'intérêt be satria le rangahy zao isaky ny hoe vao miteny le zanany ohatra zany dia efa tsapany hoe tena ohatrany hoe mampangotsikotsika raha vao mampangotsikotsika zany ohatra le zaza ka mahay manipuler azo lazainy hoe fa tsy zaza ihany tsony zany 33 ans zany ka mahay manipuler izy dia eo le rangahy fa malemy raha vao tsy manana n'le fomba fisainana zany hoe mivady aloha dia jereny hoe ahoana ny tena hoe momba ny zanaka zany satria zany raha ohatra hoe zany kosa nge raha hoe tena mpivady zany hoe manaiky mandeha fa 1 million dollar isam-bolana zany tena efa fanekena be zany raha fijery koa zany pension alimentaire ave zay ngamba tsy fantatro fa ho antsika moa ny gasy tsisy lalana zany hoe pension alimentaire zany fa raha tsy hoe raha ohatra olona ny andafo zany afaka mitsoka an'izany tiako tenenina fa raha olona aty samy eto zay vao mety misy mila miezaka mandanjalanja zany rehefa nanao safidy ianao hoe anambady olona vaovao tianao iny manao hoe nanana ny zanakao ianao nanana ny fiainanao ianao taloha fa tokony ezaka foana zany lehilahy zany za mieritratra hoe lehilahy zany tokony hanana capacité de discernement plus que ny vehivavy hoe atreto ny resaka manipulation atreto ny devoirako amin'ny zanako taloha atreto ny tokony ataoko par rapport amin'ny vady aman-janako amin'izao dia inona mba hikolokoloko ny tokantranoko mba hapety an'le izy na dia efa nisy zaza raha tany aloha any dia farany koa hoe matetika koa hitanao ohatra hoe ny réseaux sociaux zany anisan'ny zavatra mitondra raritsaina be fijeriko anazy zany dia ao anatin'io zany ianao marina hoe mety hoe fianakaviana dia lasa mifaneny foana ohatra le compte fa mila mijery koa ianao hoe atraiza mifetran'ny fosay mihitsy koa saika teneniko hoe bloqueo any daholo ohatra zany bloqueo any daholo ta aza mitsikilikilo saina manko zany dia afenao any fotsiny rehefa tsisy mijery manko izy aveo dia fa zay mihitsy tsisy manao combien saika teneniko teo amin'le partie namaky an'le izy teo fa adiniko le izy rehefa fa matetika zany le réseaux sociaux koa zany tena manova olona zay le izy lasa hoe hitao ny tena ara-tsy toetra hitao ny tena ara-tsy-panahy atsara-panahy ohatra tsy fantatro zay dia ny tena tiako tenena farany hoe concentre-toi amin'le vision mampandroso ny fiainanao raha mbola tianao le vadinao mifampiresa tsara aminy ataovy tsara amin'ny point apetrao tsara mihitsy ny hoe ahoana ny hitondrana an'le izy mbola mety ve en fonction an'iny tsinany ahitana hoe mety sa tsy mety le izy rehefa tsy mety dia miala rehefa mety dia ezahana alana daholo hialao daholo ireo zavatra manakorotana rehetrarehetra ireo hoe bloqueo zay mampisy raritsaina araka ny teny amin'ny joda teo
de jereo le zaza de insiste foana jereo le zanakao najanonao aty Madagasikara fa mety alahelo ny zaza iny koa tsy haiko eritreritra ny hoe sa mety tsy mbola mataditra sy mataditra ny zaza rotony hoe an'izay le mamoako any sa de mampisy culpabilité be indray fa zay fotsiny jereo le zaza raha azonao atao raha manana moyen ianao zay ny teneniko voaloha teo hoe mifampiresa tsara am'le vadinao aloha rehefa mbola mety le izy rehefa tsy mety de miala izany tena zay foana tonga de fantatra foana hoe rehefa atreto amin'ny fetrany le izy miteny hoe lasa fahavalo mihitsy manko mahatonga ana miteny hoe matoa efa zay terme zay vao tena de matetika koa rehefa ohatran'izao moa zany de ny noko fa tsy andiso ana noko fa tsy ona moa zany tsy fahotako raha iteny an'ity matetika koa rehefa misy ohatr'izao de eny teny inkany le mpitantara ohatrany hoe antagoniste ve zany sa protagoniste ohatrany hoe protagoniste hoe rôle zany azonao fa tokony hoe matetika mety misy zavatra mety misy fasinao tsy henonay ao anatin'le tantara de ny tsara zany mandiny tena foana hoe tsy milaza zany hoe diso zany teneniko zany hoe diso le vehivavy fa hoe mandiny tena foana hoe inona misy zavatra mila amboarina anatsarana an'le fiarahana de zay le resahana koa moa hoe tena raiso amin'ny vozona akanjo mihitsy raha misy de hoe avy miresaka de tonga de zay zao no tena zay zao ny hitako hoe tena vahaolana mety nenay moa eto mandeha any ny tsikitsiky fa tena zay ny tena mety hoe miresaka tsara hoe ahoana marina izy ity mbola te hanohy ve ianao sa aleo samy barakay zay de ho anareo izay mijery anay ato amin'ny page sy ao amin'ny YouTube laseo anaty commentaire ao hoe raha ianao teo amin'ny toerany inona no ataonao le tadio fa mamaky daholo mamaky le olona mandefa an'ireny tantara reny ao anatin'le épisode taloha zao de sûr fa mamaky le olona am'le conseil de io moa zany ny antsika conseil ihany fa an'zareo ny ambiny zay indrindra zay mazoto